fa anisan'ny fepetra raisina ihany koa ny fampidirana tsikelikely hompiasam-panjakana ny mpampianatra FRAM izay mahatratra 5,7 amin'izao fotoana izao. Momba indrindra raha dia nitondra fanazavana ny minisitry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary. Principe dia hoe tsy maintsy ezahana ny ampidirana ny mpampianatra FRAM rehetra mpiasam-panjakana. Fa tsy vita ao anatin'ny ray andro, tsy vita ao anatin'ny roa andro fa 75,000 eo nisany amin'izao fotoana izao ary mitombo isan'andro ireo mpianatra FRAM ireo ka ny fanombohan'ny asany tsy maintsy atao ny fiandrasana poste budgétaire avy any assemblée avy any ministère des finances natao fa izany tsy midika fa zao tola izy ary tsy ho vita ao anatin'ny 10 taona izany na 2 taona fa manana 10 taona tsika nataterahana izany. Rehefa vita ny 10 taona dia vitantsika eo firy no tafiditra mpiasam-panjakana amin'ny 75,000 eo. 3,000 poste budgétaire zao no azo farany tamin'ny président de la République ministre des finances zay ny poste budgétaire ambony indrindra zany 3,000 dia matetika tsy olona mpiasam-panjakana tsy olona mpampianatra lasa tafiditra mpiasam-panjakana amin'ilay quota main matetika zanaka anabavan'ny chef jusqu'au na dirigeant syndical manana izy matetika any koa maire na député mety matafiditra amin'ireny fa amin'ity zany dia misy critère tsy maintsy ho avoaka dia voalohany indrindra ny critère d'ancienneté zany zany hoe ireo rehetra izay mihoatra ny 7 taona aloha no jerevana voalohany. Faharoa le critère ny hoe izay olona niditra tao anatin'ny centre de formation ireo anefa tsy olona be dia be ireo centre de formation ireo fa eo amin'ny 3,000 mahery zareo mivoaka tamin'ny centre de formation sur 75,000 hitanareo fa kely zany miparin'izy ireo alefa par quota sana amin'izay zany anazy. Critère zany voalohany indrindra ny ancienneté, faharoa ny sortant amin'ny centre de formation eto Madagasikara, ny fahatelo dia ankinina amin'ny critère apetraky ny draine sy chef jusqu'au satria zareo ihany tena mahalala ny zavatra misy amin'ny faritra rehetra.